ho fikajina sy fiarovana ireo biby fiompy indrindra ny fanatsarana ny tontolon'ny lalam-piariana fiompiana omby eto Madagasikara. Ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana miaraka amin'ny fanohanana arabola nataony tetikasa Kazef izay vatsinin'ny banky iraisam-pirenena vola. Mitetina 400 tapitrisa ariary amin'izao fanombohana izao no tetibidin'ny kavin'omby ho aparitaka amin'ny omby 10 alina amin'ny faritra Androy, Anosy, ny faritra Atsimo Andrefana ary ny Atsimo Atsinanana. Mitondra vahaolana ahafahana mamaritra ny lalana alehan'ny omby ny fampiasana ity kavin'omby elektronika ity. Tanterahana ny 2 Oktobra 2024 teto Ankaramena, distriktan'ny Tolagnaro izany tetikasa izany. Be dia be loatra ireo omby izay avery, be dia be loatra ireo izay mitaraina noho ny karan'omby osika. Dia nijeritsika hoe inona ny vahaolana maharitra mba hoentina isoroana zany zavatra misy zany. Zay no natonga antsika hoe andaontsika ampiasa ny teknôlôjia moderne vaovao dia ny fampiasana ny kavin'omby elektronika izany, izay tsy azo anaovana osika intsony. Noho izany dia tetikasa entina manara-maso nireo omby rehetrarehetra izay miampita na eo amin'ny fifampivarotana na any amin'ny omby rehetrarehetra izay miampita ny faritra na distrikta rehetra manerana ny nosy. Zava-dehibe mifamatotra amin'ny fiainan'ny malagasy ny omby indrindra aty amin'ny faritra Atsimo sady mampivelatra ny fiarikarenan'ireo mpiompy. Ny omby dia fantatsika fa anisan'ny arena mampalaza ny malagasy eran-tany. Efa tena tafiditra amin'ny soatoavina sy ny kolotsaina maha-malagasy atsika zany fa tsy eo amin'ny fiarena fotsiny ihany. Ary ny fisian'ny omby eo amin'ny fiainan'ny malagasy dia tahaka ny fiarahan-drano sy ny vary. Miena isatrany nefa ny omby ary tsy maharaka intsony ny fitombon'ny poniny zany, no sady maro amin'izy ireo no omby halatra ka sakana ao amin'ny fampiroboroboana io seha-piariana io zany. Ary hitantsika fa miena koa ny haben'ny tany voasa ambolena vary na vokatra hafa, vokatra zany fiainan'ny isan'ny omby zany. Antenaina arak'izany ny firoboroboan'ny fiompiana omby ka ahafahantsika mampiroborobo ny famokarana omby ary amerenana sy tazomana indray ireo karazana taranaka omby gasy izay reharehantsika. Nataontsika teto amin'ity faritra Anosy ity tamin'ny fomba fisasa satria amin'ity faritra Anosy ity no misy an'ilay abattoir lehibe izay tsenan'omby lehibe handray omby anarivony mivoaka avy amina système izay voafaritra tahaka an'itony manomboka amin'ity taona 2024 ity. Hatreto aloha dia ny tetikasam-panjakana Kazef no miantoka ny ampahany be indrindra amin'ny fanaovana an'ilay boucle électronique. Fa rehefa tapitra ny tetikasa misy loharam-bola vaovao tady avy amin'ny fanjakana entina manao ny zavatra tahaka an'itony, mety hoe ny vola miditra avy amin'ny fanaovana amin'ny boucle électronique ihany no mihodina eo, fa io zany mbola ho apetraka tsikelikely. Tombony ho an'ireo mpiompy ato amin'ny faritra Anosy ny fisian'ity kavin'omby elektronika ity. Fa zahaiko amin'ny Ankaramena aloha fa tena mety aminay le fampiasana kavina. Ombinay io ny fiainanay. Raha lanina ng'omby dia tapitra ny hararahana aminay. Raha fahitavako anazy hoe mipetaka liagna kavina, mora uri hidia hoe kavina n'izy aty kavina ny ng'omby ny alifaharoa. Raha fahitavako anazy dia mora uri hidia. Fa sarotra gn'apotahana an'igny boaky lasa tao raha vao ohatra izy mipetaka amin'ny ng'omby. Moramora ny famarotana omby raha mipetaka le kavina satria raha panjakana le omby amizao. Itoy any amin'ireo faritra hafa ny fanapariahana ity kavin'omby elektronika ity. Hakatoy, aya nareo zanak'androny anatsy.